Eny amin'iny faritra antsinanan'ny Madagasikara iny moa dia tonga tao Toamasina ny sambo mpizahatany lehibe Liminara Valeta. Tonga tao amin'ny seran'antsambony Toamasina androany maraina ny pakebo Liminara Valeta, ilay sambo mpizahatany avolenta sady voalohany tonga tao amin'ny faritra antsinanana. Voalaza fa hitsidika any Ivlona, Canal de Pangalane ary ny renivohitra Toamasina ireo mpizahatany ary hiverina any La Réunion amin'ny 7 ora hariva. Tonga ny tsena teny antoerana ny vipanina Fidèle Razarapiera sy ireo manam-pahefana any antoerana. Mbola any Toamasina hatrany ny resaka miami ilay nalaza tamin'ny fitondrany Andry Nirina Rajoelina. Novaina ny loko loranjy teo amin'ny soratra miami tao Toamasina. Novaina ho loko hafa ny loko loranjy tamin'ny soratra miami tao Toamasina. Tatoato raha teo manomboka tsapany maro raha toa ka nanjaka ny loko orange fahiny manomboka efa verahasina izany ankehitriny. Tatoato moa rehefa mifanerasera eny amin'ny fiarahamonina eny dia anisan'ny mahazo vahana ny ady hevitra mikasika ny décentralisation état fédéral, province autonome sy ny sisa izay mifanaraka amin'izany. Rehefa mandeha ny ady hevitra eny amin'ny fiarahamonina eny dia betsaka ny milaza ny hoe tsy hampandroso any Madagasikara velively izany état fédéral izany eny na décentralisation effectif aza dia tsy ilaintsika. Ny sasany raha teo moa dia milaza ny hoe miteraka olana amin'ny fiarahamonina izany zavatra izany eny mety ho tonga hatramin'ny ady antrano aza. Rehefa ny vahiny tao amin'ny TV Plus Toamasina moa ilaza Razafierson ilay mivony resaka fanovandravitra dia anisan'ny nanaitra kely ny fanazavana izay noentiny sy ny fanehoan-kevitra izay nambarany. Ndeha moa arantsika vetivety ny fanehoan-kevitra izay nambarany laza Razafierson ny mikasika ny décentralisation sy ny état fédéral. Noho izany raha ohatra ka miazakazaka tsika any amin'ny fanomezam-pahefana feno dia aza adino fa ny any amin'ny faritany dia manara reo pahefana koa ny tompo-pahefana rehetrarehetra fa tsy ny any amin'ny foibe any fa lasa Andriamanitra latsaka fefany mihitsiny ny mpitondra any amin'ny faritra raha omenao fahefana feno androany dia hiverinao mpanjaka daholo reo. Ka raha miverina mpanjaka daholo ny any amin'ny faritra dia misy monarchie be dia be raha Madagasikara dia miteraka ady indray zay zavatra izay satria ny fiarahamonina tsy mbola afaka mandinika tahaka ny tranga tao Antananarivo hoe tamin'ny fifidianana nisy alehetsika fotsy dia misy sokajin'olona tonga dia karamaina fotsiny andrava lehetsika tsy mieritreritra zany dia tonga dia miteraka ady ilay izy. Noho izany mbola mila fanabeazana tsikelikely ny fiakarany nivoan'ny fiarahamonina hoe mena ndraikitra tsikelikely izy tahaka ny zaza ao an-tokantrano hoe androany ianao mianatra manasa vilia rapitso ianao efa manasa vilia tsy mila rana maso afaka ray volana ianao afaka manambady amin'izay ianao fifahainao mikarakara tokantrano mandeha tsikelikely le izy. Ka le décentralisation mila apetraka satria tsy misy fahefana mihitsy any amin'ny faritra fa mivangongo any ministera daholo ny fahefana rehetrarehetra fa na eo Antananarivo ville eo aza Antananarivo maloto ritra raha zao tontolo zao proof zany fa na Antananarivo ary tsy mibénéficie an'ilay centralisme fa mivangongo amin'ny ministera ka eto ny lapam-panjakana eto ny tanàna Antananarivo fa tsy mahazo vola akory aza ny tanàna Antananarivo. Noho izany mila décentralisation makany amin'ny collectivité décentralisée. Mila fatarina ny besoin io hoe ny commune anankiray manana conseiller firy, manana trésorier, manana ben'ny tanàna, manana mpiasa-panjakana firy miasa ao dia amin'ny alalan'izay hoe première catégorie ny commune, deuxième catégorie, troisième catégorie arakarak'izay ny besoin dia izay no anaovana budget hoe ino ny vola tantanareo dia miasa nareo. Tsy misy an'izay nefa anaty loi de finance. Ino moa ny fanazavana izay noentiny laza Razafierson rehefa nivahiny tao amin'ny TV Plus Toamasina. Hafahafa moa iny fanazavana iny raha tena dinihina lalina dia lalina atao ahoana moa mety izay ny fahamarinana ary mety tsy izay ihany koa. Fa i Colonel Faneva kosa dia nijoro mahitsy ary tsy niolaka tamin'ny foto-kevitra izay nijoroany izay samaty no mifony lamba mena ho ilaintina Colonel Faneva. Remena bila aza tsy natahorako i Colonel Faneva andramo dia zahaho fa lambana koa ny antsika kafatiny isarahana. Nilaza hatrany ity Colonel ity fa vahoaka aza namonoako fo narovako fa voamaika aza ny tenako izy hatrany. Izay maty no mifony lamba mena ho i Colonel Faneva manoloana ireo publication malaza milaza fa tokony atao fanadihadina sy andraisana fepetra ireo zandarina ampijaly vahoaka ireo indrindra fa i Colonel Faneva
Anisan'ny tena nahafantarana ny Colonel Faneva moa dia noho izy mahitsy amin'ny fodikeviny ary sarotra hozongozonina izany lehilahy izany. Fa ny filoham-panjakana Colonel Mikael Randrianirina kosa dia nitsidika tao amin'ny toby General Ravelson Mahasampo tao Toliara. Nitsidika ny toby General Ravelson Mahasampo izay misy ny bataillon d'infanterie tao Toliara ny filohan'ny fanavozana, tsy iza moa izany fa andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael nandritra ny fandalovany tany Antoerana. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia anisan'ny sarina namaraka izany fitsidihan'ny filohan'ny fanavozana izany tany amin'ny toby General Ravelson Mahasampo. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka agnaty misesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.